Mandritra ny araba tompoko lasy tompoko vavy mahakasika ilay rivo-doza Beky izay arahantsika maso ato amin'ny ranomasimbe Indianina ato dia any amin'ny 710 kilometatra avaratra atsinanan'ny Dego no misy Fohibeny. Sokajiana ho forte tempête tropicale izy amin'izao fotoana izao, mikisaka mianatsimo somary atsimo andrefana ny diany ka mahafaka 7 kilometatra isan'ora. Tsisy fiantraikany any amin'ny toetry ny andro eto Madagasikara aloha izy atao anatin'ny 3 andro avy fa kosa dia arahantsika maso hatrany. Etsy andanin'izay dia mivangongo amin'iny ilany andrefany Madagasikara iny tahaka izay koa ny amin'ny atitany avaratra sy atsimo ny oram-baratra atao anatin'ny 3 andro manaraka. Ny maripana indray dia mihoapapana ny aty amin'ny faritry ny voatany satria dia misy mananika hatramin'ny 4-30 degré Celsius izany. Iana Mendalana ny tarehimarika ny maripana aty amin'ny faritry ny voatany amin'ny fiandohan'ny herinandro. Izay no elona fa avy hatrany dia ny toetry ny andro no vinavinaina ho amin'ny rapitso sabotsy faha-enina ambin'ny folo ny volana Novambra 2024 no arosantsika. Ho amin'ny maraina ary dia hisitraka orana tandrifin-drahona ny amin'ny morontsiraky Diana, Sofia sy Boeny iny. Andrahona kosa ny andro ny aty avaratra atsinanan'ny Madagasikara. Ny amin'ny faritra sisa moa dia hibalika ny masoandro na hifandimby eo ny rahona sy ny masoandro. Ho amin'ny rapitso tolakandro indray dia hanorana tandrifin-drahona any Antalasy Marotsy hatrany. Mety arahakotroka kosa izany amin'ny toerana sasany any amin'ny faritra Diana sy Sofia iny, tahaka izay koa ny amin'ny ilany andrefan'ny avoatany sy ny atitany any avoany andrefana sy atsimo andrefana. Ny ankoatr'izay moa dia hifandimby eo ny Maloka sy ny Mibalika. Ho amin'ny mahakasika ny maripana indray ny ambany-dritra eto Madagasikara ao amin'ny rapitso maraina dia hitantsika any Vakinankaratra any 4-10 degré Celsius, ny ambony-dritra kosa dia 4-30 degré Celsius any Maevatananary ary ahitana 4-30 degré Celsius any amin'ny tendrony avaratra sy any amin'ny distrikany Antsohiany. Ho amin'ny alahady fa 17 volana Novambra 2024 indray dia hanorana tandrifin-drahona mety arahakotroka any Anosy sy Samborano sy ny manodidina azy. Mety tsitokotoko kosa izany ny any amin'ny ilany andrefan'ny faritry ny atitany ary ny atitany avoany andrefana sy atsimo andrefana. Andrahona ny andro ny ilany atsinanan'ny avoatany ary hifandimby ny rahona sy masoandro ny amin'ny faritra sisa izay tsy voatonona teo. Ny maripana indray no jerentsika amin'izay andro ny alahady izay ny aty amin'ny voatany ny aty Analamanga araka ny efa voalaza teny am-piandohana dia 4-30 degré Celsius mihoapapana ny hafanana. Ny ambony-dritra 4-30 degré Celsius any Maevatanana any. Ny any amin'ny tendrony avaratra ny tontolo andro manodidina ny 4-20 hatramin'ny 9-30 degré Celsius. Any atsimo atsinanana any dia eo anelanelan'ny 3-20 hatramin'ny 9-30 degré Celsius. Ny alatsinainy fa 12 ny volana Novambra 2024 dia tsy dia misy fiovana firy raha oharina ny alahady. Mbola hitoy hatrany ny orana tandrifin-drahona arahakotroka indrindra ny amin'ny takariva sy ny amin'ny alina any Anosy sy Samborano sy ny manodidina azy any. Tsitokotoko kosa izany amin'ny ilany andrefan'ny avoatany ary mahazo ny atitany avoany andrefana sy atsimo andrefan'ny Madagasikara iny. Hitoy andrahona hatrany ny aty amin'ny ilany atsinanan'ny faritry ny avoatany. Ny ankoatr'izay moa arak'izao hitantsika amin'ny sary izao dia hifandimby ny rahona sy ny masoandro. Ny maripana amin'izay andro ny alatsinainy izay 13 degré Celsius ny mangatsika indrindra eto Madagasikara izay hitantsika any Antsirabe any amin'ny faritra avaratra andrefan'ny Madagasikara iny mafana indrindra manodidina ny 9-30 hatramin'ny 4-30 degré Celsius. Mahakasika ny tahan'ny fahalotoan-drivotra indray dia nahitana fiakarana misongadina izany teto Antananarivo ka mety akarary ny olona rehetra. Avo enina hatramin'ny 8 enina fiatran'ny OMS avokoa ny rehetra voaray. Ao anatin'ny 3 andro avy indray dia vinavinaina hijanona ho amboniny hatrany ny tahan'ny fahalotoan-drivotra eto Antananarivo ka mety makarary ny olona rehetra ary ireo olona marefo dia mety ho tratrin'ny olana ara-pahasalamana mafy avokoa. Dia izay indray ary meteo antsika ho amin'ity alina ity, mirary faran'ny herinandro mahafinaritra ho an'ny rehetra. Mandrapitafa tompoko.